misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alakamisy ity. Irariana dia hitondra soamanjakariva ho antsika ny fandraisana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ny amin'izany dia hivavaka isika. Ny Andriamanitra be fitiavana misaotra anao izay fa mbola menao izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Angataka aminao izay mba esorina ao anatinay ny fahalainana rehetra mianatra ny teninao ary koa aoka mba holiana ny amin'ny zavatra ara-panahy ihany koa izahay fa tsy holiana ny amin'ny zavatra ny fitadiavam-bola fotsiny ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny toetra ny voamihera. Ny iraka nomeny Kristy mpianany talohan'ny niakarany tany an-danitra, izany no sata misionera lehibe ny fanjakany. Tamin'ny fanomezana an'izany ho an'ny mpianatra dia natao mpamonjy ho ambasadoriny izy ireo ary nomena azy ireo ny mari-pakasitrahana. Rehefa afaka izany dia ho amarinina izy ireo ka hanontaniana amin'ny fahifanahinana no nalehan'ireo mpanarato izay tsy nandiha fianarana ho mpampianatra sy mpanasitrana dia afaka mamaly izy manao hoe ilay nombohan'i Jiosy tamin'ny hazo fijaliana fa nitsangana tamin'ny maty no nanendry anay ho amin'ny fanompoana azy. Izany ny teny manambara hoe efa nomena ahy ho zezany fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Talohan'ny nandaozan'ny mpianany dia nanambara mazava indray ny toetran'ny fanjakan'i Kristy, nampatsiahiviny azy ireo ny zavatra nolazainy taminy momba an'izany teo aloha. Nambarany fa tsy fikasana ny hanorina fanjakana ara-nofo eto amin'ity izao tontolo izao ity akory. Tsy voatendry anjaka mampanjaka eto tany eo amin'ny seza fiandrianan'i Davidy izy. Rehefa nanontany azy ny mpianatra nanao hoe tompo amin'izao va ozy izy no ampodiano ny fanjakana amin'ny Israely dia namaly Jesosy nanao hoe tsy ianareo ozy izy no ahalala ny fotoana na ny fotoana izay efa nitendreny ray amin'ny fahefany. Tsy nilaina izany ny hahitan'io avy lavitra kokoa no ireo fanambarana nasehony ho hitan'izy ireo. Ny fitorenan'ny filazantsara no asan'izy ireo. Nandritra ny asa fanompony Jesosy dia nitazona lalandava teo anatrehan'ny mpianatra ny zava-misy fa izy ireo dia tokony ho anankiray ihany eo aminy amin'ny asany ho fanavotana an'izao tontolo izao amin'ny fanandevozan'ny ota. Rehefa naniraka ny 12 lahy izy ary tao aorianan'izany 70 lahy manambara fanjakan'Andriamanitra dia nampianatra azy ireo ny adidin'izy ireo izy mba hizara amin'ny hafa ny zavatra nampahafantarina azy ireo. Tamin'ny asany rehetra dia nampiofana azy ireo amin'ny asa tsirairay ihany koa izy mba hitarina rehefa nitombo ny isan'izy ireo ary tamin'ny farany dia tonga hatrany amin'ny farany tany mihitsy aza. Ny lesona farany nomena amin'ny mpanaradia azy dia ny azonany ny filazantsara ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Fony teto an-tany Kristy dia nifidy mpianatra 12 lahy izy mba hiaraka amin'ny lalandava. Ireo ny fikasany dia mba hampiofana ho an'ny asany. Tsy nisarika ny sain'izy ireo amin'ny tanjona sy ny lalan'ny fanjakan'izao tontolo izao izy fa ny loha hevitra ambony kokoa sy ny masina kokoa.
ireo zany dia tena talanjona sy ny lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy resaka politika ny resahany tamin'izy ireo fa momba an'ireo aloha hevitra mikasika azy ny mahampitantana ny fahasoavana azy. Nomeny hevitra ankapobeny momba ny toetry ny fanjakany sy ny fisian'izany rehetra izany izy ireo amin'ny mahafanjakany fahasoavana eo amin'izao tontolo izao sy ny fanjakam-boninahitra amin'ny tontolo avy ihany koa. Dia nolazainy tamin'izy ireo fa tsy fanjakana eto tany sy ara-nofo izany izy izy fa fanjakana izay tena haritra mandrakizay. Nambaran'i Kristy tamin'izy ireo zany ny fanekeny fiadanana dia ilay tena sata lehibe izay manambara ny fitsipiky ny fanjakana. Izany hatrany no nampianarin'ireo mpianan'ireo ihany koa ho an'ireo fitopololahy, nampianarina amin'ny fitopololahy eny amin'ny toerana rehetra izay nanaovana ny mpianatra ary manjaka antsika ankehitriny izao ihany koa ianao izay mpianatra izany dia hanambarana an'izany tena izany ihany koa. Tsy amin'izao tontolo izao ny fanjakana iray tsika fa ho avy ilay fanjakana tsara lavitra no nieritreretin'izao olombelona izao ary manomana zavatra tsara ho antsika tokoa ka hiara-njakan'i Kristy isika. Amen. Raha inay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay nohony amin'izany lesona nomenao anay izany. Misaotra Tompo ao izay manambara ny fitiavanao ary koa ny sitraponao aminay ary indrindra ny drafim-panavotana izay nataonao. Mangataka aminao izay mba hampitoeranao ny tsirairay avy aminay eto mba ho mpianatra mahatoky mandra-piveranao eny amin'ny rahony lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.